Le journal de Madagascar ihany koa dia mitatitra ny fanazavan'ny Premier ministre momba ny fametraha-pialanjo candidat enimpolo andro itovizany rehetra hoy ny gazety ao amin'ny pejy fahatelo. Heroinina milanja efatra kilao tratra tao anaty fiaramanidin'ny Air Mauritius avy aty Madagasikara, entin'ny gazety ao amin'ny pejy fahaefatra. Manoloana ny resabe momba ny fametraha-pialanjo manam-pahefana candidat ho filoham-pirenena izay voarakitry ny tondro zotra hoy ny Premier ministre, tanteriny Madagasikara Matin ao amin'ny pejy fahatelo. Manodidina ny fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny mpampivelona, ambaran'ny gazety fa manodidina ny 10 isan'andro ny maty vokatry ny fahasarotana ara-piterahana. Fametraha-pialan'ny candidat ihany koa ny resahan'ny l'Express de Madagascar, mbola mijanona eo amin'ny toeran'ireo candidat mitana ndraiky mpanjakana hoy ny gazety ao amin'ny pejy fahatelo. Ao amin'ny pejy fahavalo kosa ambaran'ny gazety fa manao antsoavo ny tantsaha momba ny firongatry ny valala. Ny safotifoty be ihany ny fampiarana ny lalàna hoy ny gazety Taratra momba ny fialan'ireo mpitondra mirotsaka ho fidiana. Any Mantasoa, Manjakandriana, mitsoaka ty andrenivohitra ny olona fampioroan-dahalo hoy ny gazety ao amin'ny pejy fahatelo. Courrier de Madagascar, sekena ny fanemorana ny datim-pifidianana hoy Rakotoary Velomamby, entin'ny gazety ao amin'ny lohateniny. Ankoatra ny hevitry ny Premier ministre momba ny fametraha-pialan'ireo mpitondra candidat. Midi Madagascar mbola miresaka ny fitsipahany Mamy Rakotoary Velo no mety ho fanemorana ny fifidianana. Ao amin'ny pejy faharoa amby telopolo kosa nitondran'ilay tranga tany Maurice nahatratrarana heroïne efatra kilao tao anaty fanaripako ny fiaramanidina avy aty Madagasikara. Ny gazetiko dia mbola mitondra izay tsy faneken'ny filohan'ny kongresy ny Tetezamita ny fanemorana ny fifidianana sy ny fanovana ny rafitra izay. Tontolon'ny fiterahana ambaran'ny gazety fa mbola mila mpampivelona 900 sika malagasy. Filohan'ny kongresy sekena ny fanemorana ny fifidianana, io kosa ny lohatenin'ny vaovao fianaran-tsontoliara. Sehatry ny fahasalamana, natao tao Brickaville ny fanamariana ny ady amin'ny tazomoka. Malaza Madagasikara, Lalora Valmanana, tsy mety ho an'ny Pretoria anatrika ny fivorian'ny candidat karakarain'ny SADC. Ao amin'ny pejy fahaefatra kosa no tanteran'ny gazety fa mpikambana iray ao anivon'ny filakevitra ambony Tetezamita voaroiroy amina raharaha fanafian-jiolahy. La Gazette de la Grande Île, tontolon'ny fifidianana no isarian'ny gazety ny mpamaky azy ao amin'ny lohateniny. Miodiody ireo mitady akana Ambotsiroatra hoy ny gazety. Fampianarana mbola ambany ny tahan'ny fahaiza mamaky teny sy manoratra ny ambanivohitra hoy ny gazety ao amin'ny pejy fahafito. Les Nouvelles, tanteriny ao amin'ny pejy fahatelo ny resaka ny fanaovany azo Andriananarivelo tao amin'ny fahitalavitra Africa 24. Sosialy, mbola maro ny ezaka tokony atao amin'ny ady amin'ny tazomoka hoy ny gazety ao amin'ny pejy fahadimy. La Vérité dia milaza fa na eo aza ny zava-misy fifidianana tsy maintsy atao ary arak'izay aingana. Ao amin'ny pejy fahavalo, tombotsolika iray tao barikadimy tafian-jiolahy voaroba 520 tapitrisa ariary. Ty tandrazana ihany koa dia miresaka izay fanafiana ny galana tao barikadimy izay 570 tapitrisa ariary indray kosa hoy ny gazety ny voaroba. Ao amin'ny pejy fahaenina, maty 5 tsy alevina aloha fa mbola andrasana hitsangana ny apôstôly Rizary Velo. Izay tranga izay ihany koa no isarian'ny aoran'ny mpamaky azy eo amin'ny lohateniny. Ankoatr'izay, ambaran'ny gazety fa mienahena tsy mety miala ireo ministra candidat ho filoham-pirenena. Iny vaovao Toamasina indray dia mitatitra fa maro ny nanakina ilay fananganan'ny Tetezamita vaovao ao Ambatondrazaka. Fanatanjahantena mandravarava tany La Réunion voromaherina loatra zokony. Mbealanana, ramatoa iray maty voavelon'ny kibay hoy ny vaovao Mahajanga. Fa tao amin'ny fokotany Ambalavola kosa notokanana ny kianja basket sy trano famakiam-boky. Iny vaovao Antsiranana, rongony 820 gony avy any Ambanja sarona tao Bealanana. Ambaran'ny gazety ao amin'ny pejy fahatelo ihany koa fa nanamafy ny fitakian'ny namany ireo mpirakitra raha ao Antsiranana. Ary farany ny gazety Jejo, ankoatra ny tontolon'ny fitiavana sy ny lamody izay mahazatra ity gazety ity, dia tanteriny ao amin'ny pejy faharoa kosa fa lehilahy mihaja nangalatra iray alina ariary tamin'ny mpangataka teny Ambatomena.